raha banany tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara izao ny azana-bolana avy hatrany nahazo vahana tanteraka ny rivotra avy any Atsimo Atsinanana izay tsy mahatoerana indraindray ka nahatonga ny tandrifon-drahona tamin'ny faritra sasany amin'ny afovoan-tany misy ihany koa ny herinandro tany amin'ny ilany atsinanany nosy moa ny rapitsy dia mbola mitoetra hatrany aloha zany ny rahona sy ny herinandro ny morontsiraka atsinana sy ny ilany atsinana amin'ny afovoan-tany zay ho hitantsika rehefa avy eo ny tena mahakasikasika an'izay fa manomboka ny talata sy ny larobia kosa dia alefa tanteraka izay avaratra aza izay fokany dia mety hiakatra ny maripana ho an'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara manontolo indrindra any amin'ny alarobia androany ny ambony kosa amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovana mahakasika an'izay maripana izay nivetsy ny antsika roan'ny rapisa vao maraina dia mety izy hatrany ny orana malefaka ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara mandraona arahina herika ihany koa ny ilany atsinanan'ny afovoan-tany amin'ny maraina be mety misy ny tandrifon-drahona ho an'ny morontsiraky ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny morontsiraky ny faritra Anosy torak'izay koa ny any amin'ny faritry Besalanky na ny any Melaky any moa zany dia mety hisy ny tandrifon-drahona vao maraina fa misava miandalana ihany zay rehefa atoandro ny andro ny ambiny kosa dia mifanipy tanteraka ny masoandro ny toetry ny andro ny rapitso tolakandro kosa indray manomboka misava ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara mety hisy ny tandrifon-drahona ho an'ny tany faritry Vakinankaratra iny sy ny any amin'ny ilany atsinanana amin'ny faritry Betsiboka ny ambiny kosa ho an'ny afovoan-tany dia mandrahondrahona ny andro amin'ny ankapobeny ny morontsiraka moa zany mahita tanteraka ny andro indrindra ny any ilany andrefan'ny Madagasikara any raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay teo amin'ny 13 ka hatramin'ny 14 ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoan-tany ary manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara any amin'ny ilany andrefana kosa dia 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius hitantsika any amin'ny distriktan'ny Besalanky any no misy an'izay 5 degré celsius zay ho an'ny tapany atsimo Madagasikara ihany koa mahatratra an'izay 5 degré celsius zay ihany koa miarakaiky ny Sakarano any no na any Ranomira ho an'ny ilany atsimo andrefana 20 degré celsius maripana vinavina amin'izay andron'ny rapitso izay ny talata kosa indray mbola misy hatrany aloha zany ny rahona tokany amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy ny tolakandro ihany koa dia saika ahitana an'izay ho an'ny afovoan-tany ny ambony moa dia ny masoandro no mivatoerana zany hoe miverina maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy amin'izay andron'ny talata izay ny maripana vinavina dia manodidina ny 20 degré celsius eo raha ho an'ny afovoan-tany ny maripana ambany indrindra no midina hatrany amin'ny 7 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Vakinankaratra ho an'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara kosa dia 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary ny any ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 18 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay andro ny talata izay amaranantsika azy ny toetry ny andro amin'ny alarobia vao maraina aloha dia mety hisy ny zavona ho an'ny afovoan-tany sy ny ilany andrefan'ny afovoan-tany iny indrindra ny faritra avo sy ny faritra misy ala no tena mety ahitana an'izay mety hisy ihany koa ny tandrifon-drahona ho an'ny faritra Sabasy Analanjorofo ny ambony kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny alarobia izay hatrany mety tafiakatra hatrany amin'ny 19 degré celsius ny maripana ho an'ny afovoan-tany ary tafiakatra 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ny amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy ny ilany andrefan'ny nosy kosa 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara fa ny tapany avaratra andrefana kosa dia manodidina ny 30 degré celsius eo ny maripana ambatoerana zany any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny izay ny météo tamin'ny ity raha pisy rehefa manaraka ny